Mamerina ny araba tokilasy tompoko vavy atao anatin'ny fandarana manokana indray no misy antsika. Fandarana manokana izay anasan'ny televiziona malagasy vahiny iresantsika ny tontolon'ny fanabeazana ho amin'ity anio ity. Raha marolaza Jean Miller filohan'ny syndicat ny vondry ny mpanabe mijoro ho an'ny fanavaozana ny fanabeazana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tonga soa atao anatin'ny fandarana manokana ianao dia miarabanao ihany koa. Miaraba Irène ny miaraba isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity televiziona malagasy ity, ary tsy adionko ny miaraba ny mpampianatra rehetra maneran'ny Madagasikara izay nahavita ezaka adidy iny nitotantsika iny nahavitany examen soamantsara. Ataoko fa nisy karazany fiakarany be mahakasika an'igny résultat dia hisorako manokana ianareo rehetra isika rehetra mpiatsehatra ato anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena. Raha vao miteny moa hoe syndicat na hoe vao maheno syndicat dia matetika ny resaka fitakiana no anatin'izay fitakiana zo moa zany sy ny fitakiana samihafa, fa efa nampidirinao ihany ny resaka ataontsika hoe voka-panadinana tamin'ny alalan'izay fisaorana nataonao izay. Tsara tokoa ngamba dia izay nanomboantsika azy hoe nanahoana tokoa ny voka-panadinana tamin'ity ny fanadinam-panjakana ny CEPE ny BPC hatramin'ny BAC satria ianareo syndicat dia anisan'ny manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'izany ihany koa dia vita soamantsara izy iny. Mankasitraka anao amin'izay fametra fanontaniana izay tena marina. Nisy ezaka be nataon'ny mpampianatra nateo aza iny zavatra nandalo iny za tsy tambagna ary voamaika niezaka ny mpampianatra nanatotsosa antsakany sy ny andavana ny programme indrindrandrindra ny révision rehetra nanao ny aignitso zavatra mba nahatongavana tamin'igny résultat igny. Teo koa ma zay isoragna ny filoham-panjakana izay tary ny Randrianirina Mikael tamin'ny fanomezana fampanantenana ny mpampianatra tamin'ny fotoana lasan'igny, fa indro fa tanteraka izany tagnatin'ny fotoana foy izay. Ravoravo ny mpampianatra satria fampanantenana izay ataoko hoe tanteraka na dia tsy nieritreritra ny mpampianatra ary naro nieritreritra hoe mety tsy ho tanteraka igny fa kanefa tenin'ny filoha igny ary tena hoe hita fa ny tanterahany tatsaka sy ny andavana na ny tamin'ny andamité de CREI zany na tamin'ny andamité de logement fa mbola miandry kely ny amin'ny personnel administratif ny amin'ny technicité. Ataoko fa efa ndalana fikarakarana zany ny tompona andraikitra. Somary mbola hidirantsika eo ihany andriamatoa filohan'ny syndicat ny mikasika an'izay resaka indamnité rehetra izay fa nitenitsika teo ilay voka-panadinana nanahoana ilay taham-pahafahana tamin'ity. Ilay taham-pahafahana zany par rapport ny tamin'ny taona lasa tamin'ity zany niakatra kely. Dikan'izay zany nisy fiezahana be zany nataon'ny mpampianatra. Zany hoe motivé zany ilay mpampianatra tamin'igny fampanantenana nataon'ny filoha igny. Zay zany natonga za tonga dia efa niresaka hoe sady nanome fisaorana ho an'ny filoha ajaina tamin'igny zavatra nataon'igny fa navelombolo ho an'ny mpampianatra mpanabe manerana nosy. Raha izay teneninao izay ve ny miteninao hoe motivé ny mpampianatra teo dia tsara ny voka-panadinana. Rehefa tsy motivé ve nareo mpampianatra dia misy fiantraikany amin'ny voka-panadinana? Mazava ho azy satria iara-malala ny fiainana. Ny fiainana dia lanja miakatra dia hitantsika fa agnisan'ny farahidiny raha ny ministère ny resagna ny ministère ny fanabeazam-pirenena.
fa ino fa nahazo fampantenana vaovao ny fijoroany ty fitondragna fanavaozana ty ataoko fa manomboka zao fa iravoravo amin'izay ny rehetra na ny mpianatra na ny ray aman-dreny indrindrandrindra ny mpanabe. Efa ela tokoa ianareo syndicat eo anivon'ny ministère fanabeazam-pirenena. Efa ela ihany koa ireo mpampianatra no nanao ny fitakiana mikasika ny tambikarama samihafa. Inona avy izy ireo araka ny fanambaranao teo hoe namaly an'izay fitakiana izay ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Inona avy zany ny fitakiana izay nahazonareo valy mahafapo hatreto inona ihany koa no mbola fitakiana apetrakareo? Ny fitakiana nazahoagna valy ny mahafapo hatreto ny mahakasiky ny indemnité de logement. Eo koa moa zegny ny indemnité de cré ho an'ny personnel enseignant dia izy nresahako teo hoe mbola miandry kely ny amin'izay indemnité de technicité zay ny amin'ny personnel administratif. Mbola misy zavatra mbola ifampiresagna ihany moa izy ary mbola hoe anaovana fangatahana amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny pitsopitso ny madinidinika ny amin'ny mahakasika zay rubrique zay fa hatreto zany mbola ataoko hoe araka ny fomba fitenenana zay hoe raha misy manome zavatra ho anao dia kingany teny hoe misaotra. Ataoko fa efa zava-dehibe aloha hatreto igny zavatra nomeny fa mino somagna an-tegna ary miandrandranyzay ny mpanabe rehetra indrindrindra ny mpisehatra ato agnatin'ny ministère fanabeazam-pirenena fa tsy amelanay irery ny filoham-pirenena fa anampy anay izy ary iny dingina ihany igny fa mbola zasura ary mino an'izany fa mbola manana zavatra ho ataony ho anay mpampianatra mpanabe atao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena. Anisan'ny nampimenimenina ny mpampianatra tokoa izay indemnité de cré izay mety afaka fatarina ve ny endrikendrika izy io? Raha ny marigna nanome indemnité de cré 150 000 ariary filoham-pirenena isam-bolana io. Fa raha mety donc tsy fatombamana an'izay tsy avy amin'ny filoha fa mety amin'ny fikarakaragna ao amin'ny mpamoabary zany hoe ny ao amin'ny finance zany ka io zany mba asiako resaka kely fotsiny hoe na hoe mba hanentanana ny ao amin'ny finance zany mba anao io traitement io araka an'izay noresahan'ny filoha pirenena. Eo koa mahakasika ny indemnité de logement igny io moa zany anisy mampikaikaika koa ny be sy ny maro satria tsy mitovy mihitsy ny voaray dia misy latsaka dia misy akaikikaiky kely zay nresahany hoe 200 000 ariary io mbala mamerina any ihany ary mbola hoe manentana ny ao amin'ny finance zany mba tsy hanao tandrevaka io zavatra nomeny filoha fa mba atanteraka antsakany sy ny andavany tompoko. Azo ny indemnité de logement azo ny indemnité de cré raha ataontsika hoe misy sokajiny dia mety hoe zay ngamba ny mety tsy nitovizany fa ny akoatr'ireo inona ihany koa no mety fitakiana petrakareo amin'izao fotoana izao an'ny mpanabe ao anatin'izay ny recrutement manahoana ny recrutement. Ny zavatra mety mbola iresahana ifampidinihana amin'ny tompony andraikitra ary mbola anaovana fiangaviana amin'ny filoham-pirenena zavatra zay ny mahakasika indemnité de éloignement satria misy mampalahelo reny mpampianatra reny namana izay mampianatra amin'ny toerana faran'izay lavitra indrindra zany hoe lavitra andrina ho fitenenitsika mampalahelo izy reny nefa mba niditretinay zany hoe fitsinjovana izy reny zany hoe amin'ny zone 3 ary efa misy ary azo sokajina hoe ho zone 4 nefa treto moa zany zone 3 ihany no voaraikitra antsoratra zany
fa mbola ifampiresagna miaraka amin'ny tompona ndraikitra mazy fa zay zany ny zavatra hoe isany hoe mbala dingana ifampiresagna ary angatagna-tagnandroa ho an'ny filoam-pirenena fitsinjovagna izay ka zay dia maro man zavatra hoe eritreretiny no angatahana fa io moa zany a ohatra taon-tegna mangataka zavatra amin'ny ray aman-dreny ihany io dia zay mba azo koa dia mba ankasitragna anazy amin'igny fa za mino mbola veriveriko ihany za fa agnampy anay bebe koa ny filoha firenena dia mahakasika recrutement zay a io moa ny ifampiresagna am'izao ary mampikaikaika koa ny besiny maro hoe ahoana ty recrutement ty oaizaoaiza ty inona ny critère sy ny tariny efa mandeha moa zao ny ampahabe maso raha tsy resaka za mahakasika ny ampidiriko resaka mahakasika ny talim satria ny programme indrindrandrindra mifantoko amin'izay projet zay ny fanjakana ny fataon'ny fanjakana zao satria resaka kalitao zany io le qualité zany io ihany zagny no ahafahana mampiakatra niveau intellectuel ny zaza malagasy satria raha tsy tegna voaofogna zagny ny mpampianatra dia misy lesoka ny amin'izay zavatra zay anika misy karazany fiaramiasa amin'ny vahiny zany amin'ny alalan'io projet talim io ny entigny ary ahafahana manatotosa izay zavatra zay agnatin'ny tombony agnatin'io projet talim io zany voalohany resaka recrutement ndresagna teo igny zany hoe ny fram izay efa miasa ankehitriny zany no ahazo tombono no mahazo tombono amin'io projet io misy fizarany rozo agnatin'ny projet zany misy talim misy ny proximité agnatin'ny talim zany proximité dia misy ny fadep ny proximité zany ho an'ny mpampianatra izay manana diplôme BEPC dia manana diplôme pédagogique koa izy CAP dia sy ny hoe regny zany no manana tombono amin'ny fanarahana ny fiofanana proximité fa ho an'ny mpampianatra fram manana diplôme bac zany no manaraka ny fiofanana fadep samby à distance io zany hoe zany afaka miasa amin'ny toerany ihany zany le olona le olombelona zany fa misy fotoana zany manao regroupement any amin'ny centre izay nanaovany dossier dia zay zany ny tombony ho an'ny mpampianatra fram ka atreto zany manomboka atreto tsy tokony ia eky zany ny mpampianatra fram fa ho recrutegna avy fa mila manaraka fotsiny io lalana fiofanana io zay ihany zany karazany hoe critère zany hoe mila miditra agnatin'io lalana io mba ahafahana atratrarana izay tanjona izay tiako resagna kely fotsiny na mahakasiky ny affectation maro mikaikaika mahakasiky ny affectation fa amin'ity projet talim ty zany voavany mahakasiky io satria efa tsisy olo avantany hafa eky zany no miasa amin'ny toerany kafa fa le olona miasa amin'ny toerana ihany no recruter amin'ny toerana iasany io dikany tsy ho isy place banga eky na misy toerana tsisy mpampianatra eky à partir n'ity projet ty fa efa eo le mpampianatra miasa ihany no recruter amin'ny toerana misy azy donc tsy anahiragna eky an'izay hoe tsy ampy mpampianatra ty losariko mpampianatra anay iza koa mampianatra anay eto hoe tsy hisan'izany eky raha manaraka tsaka sy ny andavany laminy misy agnatin'ity projet ty azo lazany hoe milamindamina zany nareo amin'ny recrutement tsy dia misy olana loatra fa manaraka an'izay lamina sy fandrindrana izay amin'ny ankapobeny misy syndicat amin'izao
eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay mivondrona manao fitakiana ary nametraka karazana ultimatum mihitsy azy raha zay no ilazana azy nanome 27 ora amalina ny fitakiana izy ireo. Inona lay fitakiana tena atao anatin'ilay izy dia izy lay omena 27 ora. Ao anatin'izay ve ny syndicat zay tarihanao ny syndicat ny vondron'ny mpanabe mijoro ho an'ny fanavaozana ny fanabeazana. Aloha ny amaliako zay fanontaniana zay dia tiako tohizina kely fotsiny mahakasika projet Talim tegna mbala tombony ho an'ny projet Talim koa zany ho atsika mpampianatra ny fampitaovana ny fitaovana an-tsekoly dia eo koa mazagny ny fanorenana ny sekoly mbala agnatin'io projet ihany koa zany hoe zagny manana tombony be zany raha ny éducation par rapport n'io projet io. Dia valioko ny fanontanianao teo voalohany manao tsy agnatin'io groupe io zay ny antony azavako ny antony zany tsy momikevitra amin'ny fanehoan-kevitra ohatran'regny zany ny vondron'ny mpanabe mijoro ho amin'ny fanavaozan'ny fanabeazana na ve deuxième DF gaga sy talanjona ny rehetra raha nahare sy nahita iny fanambarana miezignezigny satria miantefa amin'ny filoha igny na talanjona anay sy na tsokaiky anay satria ohatran'ny fomba feno tsy fagnajana satria raha mpanabe ny resahana zany tokony modèle hatrany na amin'ny fomba fihetsika na amin'ny fomba fiteny raha oaraka ataoko hoe ohatra tsotsotra fotsiny raha za zao misy zavatra hoe resahana na angatagna amin'ny ray aman-dreniko dia ataoko fa tsy ohatran'igny ny fomba filazako anazy hoe tonga dia manome fotoana hoe mila maizanao zao dia zao na hoe après zao na 24 heures na ohatran'izany hoe horesinao zay na ohatran'izany ataoko fa tsy fagnajana zany ary tsy fombatsika malagasy indrindrandrindra ny tsy manaja ny olon-dehibe zany fa rehefa misy zavatra angatanao na misy resaka tianao resahana azo atao tsara no mangataka ampanajana ataoko fa tsy hanohitra na hoe tsy handray an'izay ny filoha fa ny fomba fiteny ndraikindraika mahatonga fahasarotan-javatra zay no mahatonga zay zany tsy miaradia ary tsy miray hevitra velively amin'igny zavatra nandalo igny na amin'igny fikambanana zay nanao an'igny fa agnatin'ny fikambanana anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena igny ataoko fa ary tsy mahadiso za zany en tant que za mpanabe en tant que za filohany syndicat zay ao anatin'ny ministère fanabeazana ihany koa no anaovako fifonagna amin'ny filoha amin'ny zavatra nandalo igny tena hoe tsy miray hevitra amin'igny zagny ny mpampianatra maro anisa fa na dia misy ara ny zavatra izay mety ka mamparary anatin'ny asa dia tokony atao ampanajana foana ny fangatagna na ny famahagna olana mahakasika an'izay zavatra zay. Anisan'ny andrasan'ny maro ihany koa ny mikasika ny AMI Andriamatoa Miller ny AMI na ny appel à manifestation des intérêts amin'ny Cisco manahoana ny mikasika azy ity io mano andrasan'ny maro amin'izao satria rehefa nanao igny appel de manifestation des intérêts mahakasika ny Cisco igny ny secrétaire général ny ministère ny fanabeazam-pirenena ary isoragna izy amin'izay satria finiavagna lehibe zany satria
fanovana zavatra tsy mora ary matoa ny olo raiky sa mijoro ny hanova ataoko fa dingina lehibe zany ary tsy hoe manoraka voninkazo ho an'ny secrétaire général fa hitako finiavina ilay izy ary ravoravo ny olona rehetra ny mpampianatra rehetra hanambany ravikazo agny fa tegna hoe teknisianina amin'izay no hipetraka hitazona ary iandraikitra iandraikitra ny toedraraha eo anivo ny Cisco ary zay zany hitako hoe manahiry agnatramin'izay satria matetika ny mpanao politika zany tonga dia hoe manao misy teny filazagnana zany tonga dia mandatsaka fotsiny hoe ity tsy fantatra ilay olona resaka hoe manana mari-pahaizana teknika maromaro kokoa mahakasika io andraikitra io ve sa ahoana lasa mikorosofahana mahay mikorosofahana hatrany ny fanabeazana eto Madagasikara ka raha vao vanta fa nahita io appel manifestation io zany des intérêts nataony SG io zany ny rehetra dia nanana fanantenana amin'izay fa andeha ary izotra araka ny tokony ho izy amin'izay ity fanabeazana ity ka miandrandranyizay zany ny olon-rehetra hatreto tsy mbola nisy fe hoe raha voina ilay izy fa mino sy manantena za fa efa ampikarakarana an'izay ny secrétaire général sy ny tompony andraikitra mitandrify amin'ny zany zavatra zany ka manantena ary mampanantena ny mpampianatra rehetra manerana Madagasikara fa avy tsy ela iny ami iny Ankasitrana fianarana ny vahiny tato anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny télévision malagasy dia mirary soa nareo anivon'ny ministre ny fanabeazam-pirenena na ho an'ny syndicat zany na ho an'ny mpiasa rehetra eo anivon'ny ministera. Mankasitraka tompoko, mankasitraka irainy, mankasitraka ianareo nagnaraka tsy tapaka ny fandaharana ty androany dia mino sy magnantegna fa famindra vaovao no hitanareo ao anatin'ny ministère fanabeazam-pirenena. Zay ny fandarantsika tamin'ity mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.